Mana isanandro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny Mpiara-mamaky ny Baiboly eto Madagasikara. Fifaliana mandrakariva ry havana no ionana amintsika eto fotoanany mana isanandro ary dia mirary ny fitahin'ny tompo ho amintsika rehetra, indrindra vokatry ny fiarahantsika mandinika ny Tenin'Andriamanitra izay hanitsy miandalana ny fiainantsika hifanaraka amin'ny ankasitrahan'ny tompo. Asan'ny apôstôly 7:20 andininy 1-20 no vovakitsika anio. Asan'ny apôstôly 7:20 andininy 1-20. Iara misaotro n'Andriamanitra isika afaka miara mandinika indray zany teniny zany. Andriamanitra rainay eo, mideranao zay mankalazanao manome voninahitra anao amin'izao fotoana izao indray. Menao fotoana azonay miara mandinika ny teninao, azonay miaraka miaino ny tantaran'ny mpanomponao, zay nataonao ny rainao ampita ny afatra ao teto amin'izao tontolo izao, ary mba tonga ty aminay koa zany misaotra noho ny famoramponao Andriamanitra. Ketriny ary raha andinika izany tantarany zany zahay. Enganie, ianao no an'olotsainanay ny amin'izay fianarana tsara tokony alainay tahaka. Mba ho voninahitra naranoniko ny fahavelomanay. Ary na inona taonay ry tompo, dia ataonay eo ambany fitarianao zany. Mitenena ary Jesosy tomponay eo, fa miaino zahay. Amin'ny anaranao no ivavahanay. Amen. Asan'ny apôstôly 7:20 andininy 1-20. Ny nitondranan'ny Paoly nakany Roma sy zavatra nanjo azy teny an-dalana. Ary rehefa voadidy iondrana tsambo hiala ankany Italia zahay, Paoly sy ny mpifatotra sasany dia natolotra tamin'ny kapiteny atao hoe Jolio, tamin'ny atokony Aogostô. Ary rehefa nirotsaka an-tsambo avy any Ajamitena izay efa handeha hitetiny sisy tany Azia zahay, dia lasa nandeha. Ary niaraka taminay Aristarko Makedoniana avy any Tesalonika. Ary ny ampitso dia tonga tany Sidona izahay. Ary tsara ny nitondrany Jolio any Paoly, fa naverany ankany amin'ny sakay izay iay azy izy. Ary noho ny mbola teo zay dia nanaramorona any Kiprosy. Niazo ny ila ny takon-drivotra satria nanohitra ny rivotra. Ary rehefa namaky ny ranomasina tany Kiliki sy Pamfili zahay, dia tonga any Mira any Likia. Ary tao no nahitan'ny kapiteny sambon'ny Aleksandria hankany Italia, dia nasainy niondrana teo amin'ny izahay. Ary rehefa nandeha niadana andro maromaro zahay, ka saika tsy tonga tandrifin'ny Kinido, satria nisakana anay ny rivotra, dia nanaramorona ny Kreta tamin'ny ilany takon-drivotra tandrifin'ny Salmona zahay. Ary no sahirana nanaramorona zahay, dia tonga teo amin'ny tany anankiray atao hoe tsara fitiditsambo, akaikin'izany ny tanàna Lasea. Ary rehefa lany ny andro maro sady sarotra ny fandehanan-tsambo tamin'izany, satria efa afaka ny andro fifadiana, dia nananatra azy Paoly ka nanao taminy hoe, ry tompoko lahy io, hitako fa izao fandehanana izao dia hisy fahasimbana sy fahatiantoka be, ka tsy amin'ny entana sy ny sambo ihany, fa ny aintsika koa aza. Kanefa ny kapiteny nino ny mpitondra sy ny tompo-tsambo, fa tsy ny teny no lazain'ny Paoly. Ary satria ny fitodihan-tsambo teo dia tsy tsara hitoerana amin'ny rinina, dia nataon'ny maro fa tsara raha miala fandrao mba ho tonga any Foiniksahay handan'ny rinina any. Fitodihan-tsambo any Kreta izany,
ka manatrika mianatsimo andrefana sy mianavaratra andrefana. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Fahamarinana 3 no tsongaitsika amin'izay tenin'Andriamanitra nivakitsika teo mazava loatra fa fahamarinana hitatsika dia fahamarinana hanambara amintsika rehefa fantatsika zany fahamarinana zany dia tarika atsika aka fomba fiainana miatrika izany fahamarinana zany. Ny fahamarinana voalohany dia zao: tsy maintsy tanteraka ny programan'Andriamanitra. Tsy maintsy tanteraka ny programan'Andriamanitra. Inona moa zany programan'Andriamanitra zay tsy maintsy tanteraka zany? Niakanesan'ny Paoly any Roma. Zay efa programan'Andriamanitra zay ho any Roma izy. Ary niandohany zany dia nataony tao anatin'ny Paoly izany etaeta zany. Raha mijery ny asan'ny apôstôly 7 sika, ny 2 dia ahita izao hoe efa noroahina niala tany Roma avokoa ny jiosy rehetra. Zany zavatra nisy hoe noroahana niala tany Roma ny jiosy rehetra, ary Akwila sy Prisila dia isan'ny jiosy ny roahana avy any. Kanefa noho izany indrindra angamba, araka ny fandiniana azy, no nahatonga any Paoly hanampaniriana fatratra ny hoe ho any Jerosalema. Ny 2 amin'ny 7. Ary rehefa vita zany zavatra zany, Paoly dia nikasa tao ampony andeha hamaky any Makedonia sy Akaia aloha vao akany Jerosalema, ka nanao hoe rehefa tonga any aho dia tsy maintsy ahita ny Roma koa. Fantany zao efa niroahana daholo ny jiosy tany Roma, nefa mbola etaetany hoe tsy maintsy ahita ny Roma aho. Ay io etaetan'io dia ao anaty programan'Andriamanitra io etaetan'io, satria hitatsika amin'ny 7 ny toko izay nomen'Andriamanitra azy, ny 1 amin'ny 2 ary ny tompo nitsangana teo anilany tamin'iny alinika nanao hoe matokia fa tahaka ny nanambarana ho ahy tany Jerosalema no mbola hanambarana ho ahy any Roma koa. Inona no marina amin'izany rehetra zany? Hay ilay fikasana ho any Roma tao anatin'ny Paoly dia programan'Andriamanitra nampahafantariny tamin'ny alina fa tsy maintsy ho any Roma izy, satria efa tonga any Jerosalema. Tsy maintsy ho any Roma izy. Ary hitatsika ny 1 sy ny 9 dia izao ny voalaza hoe rehefa voadidy ondrana antsambo hiala ho any Italia zahay. Italia io tiany lazaina dia ho any Roma. Ary ny 9 mbola hitantsika izany ihany koa amin'ny asan'ny apôstôly 7 ny 9 hoe ary tao no nahitan'ny kapiteny sambona Aleksandria akany Italia dia nasainy niondrana teo aminy izahay. Tsy maintsy tanteraka ny programan'Andriamanitra. Ary raha ny mpanompony no anatanteraka izany programa zany dia apetrany eo amponin'ny mpanompony ny faniriana hanatanteraka izany programa izany. Tsy misy kisendrasendra ry havana amin'ny olon'Andriamanitra. Tsy zavatra kisendrasendra kory zao lalana diavin'ny Paoly zao. Fa efa programan'Andriamanitra hatrany am-piandohana. Ary zany ny fifaliana ho antsika. Ho anao raha kristianina ianao, raha mijery ny fiainanao lasy ianao, dia ahita ianao hoe tety zao ny nahazo ahy, zao ny tranga, tety zao ny tranga tamiko, zao ny zavanisy, tety zao ny zavanisy, nefa tonga am'izao toeran'izao ihany aho, dia ho hitanao fa raha nametraka tokoa ny fiainanao teo anatrehan'ny tompo ianao
de ho tsapanao tamin'ireny fiainanao rehetra reny fa marinany tenin'Andriamanitra hoe ny zavatra rehetra de miara-miasa so zay ty an'Andriamanitra. Ary zany no ananantsika fahatokinany amin'ny ho avy rehefa manaraka ny tompo sika, ninninona zavatra mitranga ny programan'Andriamanitra ihany tsy maintsy tanteraka eo amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra. Fantainana mipetraka fotsiny de ny hoe moa mpanompon'Andriamanitra marina avy aho, moa miaina amin'ny mahampanompon'Andriamanitra tahaka ny Paoly miaina amin'ny mahampanompon'Andriamanitra azy. Fa rehefa zany no izy de tsarovy fa manana programa mpiainana tian'Andriamanitra ho tanterahina aminao koa ny tompo, ny anjaranao de manaiky ny fitondrany. Fa ny fahamarena faharoa, satria eo ampanatanterahana ny programan'Andriamanitra Paoly dia nataony nahita fity teo masony jolio kapiteny izy na de mpigadra aza. Nataon'Andriamanitra nahita fity teo masony kapiteny izy na de mpigadra aza. Ary noho ny ampitso de tonga tany Sidôny zahay, ary tsara nitondrany jolio any Paoly fa navelany akany amin'ny sakaizany zay hiay azy izy. Io mpanompon'Andriamanitra miditra ponja, hitatsika izao Paoly mpifatotra ane izy, mpifatotra nde entina ho tsaraina any Roma izy. Eny an-dalana nefa de izao ny voasoratra hoe tsara nitondrany jolio any Paoly. Nahita fity teo masony jolio Paoly, nanaja ny Paoly jolio. Zany zavatra hitatsika. Ahatsiarovantsika zavatra nitranga tamin'ny Josefa. Josefa, raha mamaky ny Genesisy 7:30 sika dia ahita zao voasoratra izao. Genesisy 7:30 ka ny 1:20. Zao ny voasoratra ao, vakintsika amin'ny anaran'ny tompo zany. Genesisy 7:30 ny 1:20. Nefa Jehova nomba ny Josefa sy namindra fo taminy ka nampahita fity azy teo masony mpitandrina ny tranomaizina. Natolotry ny mpitandrina ny tranomaizina ho andraikitry Josefa ny mpifatotra rehetra zay tao an-tranomaizina. Nogadrana ny Josefa, nolazaina fa nitady jangajanga tamin'ny vadin'ny Potifara, ary voafitaky ny zavatra teo ampelatana ny vadin'ny Potifara ny mpitsara. Satria ny akanjon'ny Josefa zay stoniny le ramatoa hoe hiara-mandry aminy, de navelany Josefa teo ny akanjony de lasa izy nandeha, nandositra izy, nivadika nefa ny rasa, ka de nolazain'le ramatoa hoe nitady hisavika azy Josefa, de no niantso izy de nandositra Josefa, de nampiderina tranomaizina Josefa, no elohina tsy marina Josefa. Zavatra nitranga io hitatsika hoe nataon'Andriamanitra nahita fity teo masiny mpiandro tranomaizina, de nanjary lehibe ny prison. Petera te azo sitraka tamin'ny olona ndray Herôda, efa nampamono ny Jakoba, rahalahan'ny Jaune izy, de nampidirina tao tranomaizina ndray Petera. Nefa tamin'iny alin'iny anjely ny namoaka azy avy eo tranomaizina. Paoly sy Silasy tany Filipi nampidirina tranomaizina ihany koa, nefa Andriamanitra ny namoaka azy avy eo tranomaizina ao, ary famonjena ho an'ilay mpiandry tranomaizina izany. Eto amin'ny asan'ny apôstôly 7:20 eto ndray de hitatsika amin'ny 7. Tsara nitondrany jolio amin'ny Paoly ka navelany akany amin'ny sakaizany hiay azy izy. Na lesona tsoatsika amin'izany de zao: rehefa Andriamanitra no miaraka aminao de mahita fiteo mason'ny olona rehetra ny olony, na de mpifato tahaka ny Paoly aza. Fantanina mipetraka de zao: raha tsy mahita fiteo mason'ny olona aho, ny fantanina mipetrako amin'ny tenako de zao: moa araka amin'ny programan'Andriamanitra ve ny fiainako, moa araka amin'ny programan'Andriamanitra ve ny fiainako. Fa na de atao any an-tranomaizina aza,
ataon'Andriamanitra mahita fitia amin'ny mpikarakary zany tranomaiziny zany. Fahamarina fahatelo, nampahafantariny fanahy masina ny Paoly fa ho sarotra ny dia ka nampitandrona ny kapiteny izy. Nampahafantariny fanahy masina ny Paoly fa ho sarotra ny dia ka dia nampitandrona ny kapiteny izy. Faraparan'ny volana septambra manko tamin'izay fotoan'izay, ary ny ranomasin'ny Mediterane no vakivakiny avy any Antsinanana ekan-drefana akany Roma. Lavitra de lavitra izany lalan'izany. Raha mijery ny karta ianao dia hita fa hamakivaky mihitsy ny ranomasimbe Mediterane izy amin'izany. Ary zao ny zavatra nitranga amin'ny andininy fa 13 amin'ny toko fa 20 aloha, jerentsika zava-nisy toko fa 20 andininy fa 13. Zao ny zava-nisy eo, andininy 12. Arakehitriny indro terem-panahaka any Jerosalema, nefa tsy fantatry zay hanjo ahy any afa-tsy zay ambarany fanahy masina amiko, zay ambarany fanahy masina amiko amin'ny isan-tanàna, fa izy fa matorana sy fahoriana hanjo ahy. Ny fanahy masina efa milaza amin'ny Paoly amin'ny izy terem-panahy any Jerosalema io fa izy fa matorana hanjo anao anie. Fantany zany ary tanteraka aminy, tena tanteraka aminy mihitsy satria tena mifatotra izy. Tanteraka taminy zany zay nolazainy fanahy masina taminy. Eto koa nefa dia hitatsika fa hoy izy hoe fantatro ane, fantatro fa ho sarotro zao dia zao, ho sarotro zao dia zao. Saingy zao mampitandrona anareo aho, adidiky ny mampahafantatra anareo fa ho sarotra ane zao dia tsika zao hoe. Ary hitako izy rehefa lany ny andro maromaro sady sarotra fandehanana, dia hoy Paoly, ry tompoko lahy eo, hitako fa izao fandehanantsika zao dia isy fahasimbana sy fahatiantoka be ihany, ka tsy amin'ny entana sy ny sambo ihany fa ny aintsika koa aza. Hitako, ary ny Paoly amin'azy eo hitako dia fahitana nasehon'ny tompo azy zany, ka anjarako ny mampiomana anareo ny amin'izany, anjarako ny mampiomana anareo. Anjaran'izay olona anambaran'ny tompony teniny mampita ihany koa zany amin'ny hafa. Andengeo vakitsika ny Ezekiela toko 2, Ezekiela toko 2, ny andininy 9 sy 7. Ezekiela toko 2, ny andininy 9 sy 7. Hovakintsika amin'ny anaran'ny tompo zany mba ahafantarantsika tokoa hoe ny olona zay anehoan'Andriamanitra zavatra dia manana didy anambary zany. Ary ianao ry zanak'olona, aza matahotra azy, ry aza matahotra ny teniny, na dia voakasiky ny miamiana aza ianao, ary na dia eo amin'ny maingoka aza ny piatrahanao, eny aza matahotra ny fiteniny, ary aza mivadi-po noho ny tarehiny, fa taranaka maditra izy, ary olazainao aminy ihany ny teniko, na iaino izy na tsy iaino fa tena maditra izy. Dia hoy ihany koa ny andininy 1:10, dia mandehana makany amin'ny babo dia ireo zanaky ny firenenao, ary mitenena aminy hoe zao ny lazainy Jehova tompo, na iaino izy na tsy iaino. Ary ny andininy 7:20, fa raha miteny aminy ianao dia ho sokafako ny vavanao, ka dia ho lazainao aminy hoe zao ny lazainy Jehova tompo, zay miaino dia aoko izy iaino, zay tsy miaino aoko izy tsy iaino. Zany hoe ny olona mandray hafatra avy amin'ny tompo dia tsy maintsy miteny izy, tsy maintsy miteny izy, miaino ny olona tsara, tsy miaino ny olona afaka didy izy. Ary zany ry havana no mampieritreritra mihitsy mandray tenin'Andriamanitra mandrakariva isika, miaino sa tsy miaino, mankatoro sa tsia, fa tompona andraikitra manoloana ny tenin'Andriamanitra efarentsika isika raha sanatria ka tsy miaino.
Fahamarena faefatra farany de zao. Nino ny mpitondra sambo ny kapiteny fa tsy ny tenin'ny Paoly. Ny 120 hoy izy hoe ary satria ny fitoditsambo teo de tsy tsara itoerana amin'ny rinina de nataon'ny maro fa tsara raha andeha fandrao mba ho tonga any foinika ahay handany ny rininany. Na de teo aza ny tenin'ny Paoly de ho ny 120 kanefa ny kapiteny nino ny mpitondra sy ny tompotsambo fa tsy ny teny nolazain'ny Paoly. Ry havana, ny teny nolazain'ny Paoly anefa dia teny nampahafantarany fanahy masina azy. Hitany tao amin'ny fahitana fa ho sarotra zao dia zao, ary anahirana zao dia zao. Ny entana moa de ho simba, ny aina koa aza mety hiaranjany. Eto ry havana de tsara mampitandrina antsika. Paoly raha nanoatra ny Kolosianina de hoe 2:15 mitandrema fandrao misy mahalasonareo babiny amin'ny filozofia, fampianarana voatolotry ny razana, abidi-pianarana zao tontolo zao fa tsy araka ny Kristy. Be de be manko ny fampianarana misy eto am'izao tontolo zao. Ary tsy ela kory aho dia nandreto amin'ny radio zany olona tonga eto amintsika zana mampianatra zany hoe haute science mystique. Ary efa mba niainy ny fanazavana tsotsotra tao aho de lasa eritreritra hoe de ho be de be zany ny olona zao. Ho vofitaky zany satria ahatonga anao millionnaire, ahatonga anao milliardaire, ahatonga anao manana chance, ahatonga anao anana succès. Science mystique nefa le izy. Fahalalana tsy azonao tena ho amarinina ara-tsiansa satria resaka fisaintsainana. Ary anjarany tsirairay avy no mandinika ny amin'ny reny satria matoa Paoly hoe tandreny sao lasa ho babo amin'ny filozofia nareo. Filozofiany zao tontolo zao manko mazana tsy araka ny Kristy, tsy araka ny Kristy. Ary eto nahavoa ny anjolio dia satria tsy ny hainy ny tenin'ny Paoly izy fa ny hainy ny tenin'ny mpitondra sambo. Mbola ho hitantsika raha ampitso ny tohiny zany tsy finoany ny tenin'ny Paoly zany. Ry havana, eo amin'ny fiarahamonina betsaka ny torohevitra miseho avy amin'ny fampianarana voatolotry ny razana, avy amin'ny abidi-pianarana zao tontolo zao. Raha misy am'ireny manohitra ny tenin'ny Kristy de aleo ny tenin'ny Kristy no arahana e. Aleo ny Tenin'Andriamanitra no arahana. Satria raha miaino tsara ny feon'ny Jehovahandriamanitra ao ianao ka mitoetra ao aminy dia izy no momba anao am'izay rehetra aleanao. Fa raha tsy ny teny no arahantsika fa teny zao tontolo zao no arahantsika, ny hevitra zao tontolo zao zay mazana manohitra na Tenin'Andriamanitra no arahantsika, de tompona ndraikitry ny fahavoazana isika satria ny vavan'i Jehova no efa miteny. Noho izany ry havana, aoka tsy akatahaka ny tenin'ny kapiteny e, ka hihaino ny tenin'olombelona mihoatra noho ny Tenin'Andriamanitra. Ary raha ohatra kosa ka fantatrao ambaran'ny Tenin'Andriamanitra ny zavatra loza mananontanyna, anjaranao no miteny na miaino ny olona na tsy miaino izy. Fa ny marina de zao, ny programan'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka. Ary ainy ataony mampiasa ny zavatra rehetra natanteraka zany programany zany. Ary zany no tokony hifalitsika amin'ny fanantenana rehefa matoko ny Tenin'Andriamanitra isika. De ho azy rereneny voninahitra fa ho antsika rehetra kosa ny fitomboana amin'ny finoana ny fahataterahan'ny teny fikasan'Andriamanitra ka hihaino izany mihoatra noho ny teny hafa rehetra rehentsika eo am'izao tontolo zao. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, misaotra anao zay no fampianarana ny menao anay androany indray. Fa zay programa ampianana efa nisoritanao an'ny fiainanay ve ho tanteraka izany. Ary ampio zahay tompo, ay mandinika izany, ay mankatoa koa zay atoronao anay mihoatra noho ny hevitra zao tontolo zao. Ary ampio koa zahay mba hahay milaza sy mampitandrina ny havanay, ny namanay, ny amin'ny fahamarinana efa nampahafantarinao anay, dia ny fahaverezan'izay rehetra tsy mino anao Jesosy izany. Meo anay ny hery, aizanay manan-tanteraka zany andraikitra izany ry tompo, mba ho voninahitra sy anaranao. Amin'ny anaranao Jesosy io, no anaovanay izany vavaka izany.